Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho an'izay rehetra malala Andriamanitra sady voantso no masina, ampitombona ho anareo mandrakariva ny hery havana ny fahasoavana amampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Dia mbola faly mifampiarahaba amintsika mpianakavy ny finoana na tratra izao Paska famonjena izao. Ho fideratsika an'Andriamanitra dia ary iaraka hovajiantsika ny Samoela faharoa toko 220 andiny fa 7 atsahatra hatramin'ny 150. Rehefa hivity izany dia homantsika ny hira firana fanampiny 170 ary tsy mipetraka ny fiangonana raha tsy vita ny vavaka. Samoela faharoa toko 220 ny andiny fa 7 hatramin'ny fa 150. Velona Jehova isarana ane ny vatolampoko, asandratra ane Andriamanitra ny vatolampy famonjena ahy, dia Andriamanitra izay famaliana ho ahy, ka mampanaiky ny firenena ahy, dia ilay mitondra ahy ho afaka amin'ny fahavaloko. Eny, manandratra ahy ho ambony izay mitsangana anohitra ahy ianao, ary mamonjy ahy amin'ny ondoza be. Koa izany no hiderako anao, eny, amin'ny firenena samihafa Jehova, sy ankalazako ny anaranao. Manao famonjeny-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendry izy, ary mamindra fo amin'ny voahosony, dia amin'ny Davida sy ny taranany mandrakizay. Amen. Vavaka isika ry havana, misaotra sy midera ary ny manome voninahitra anao izay ry Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Fantanteraka ny fikasanay hideranao noho ny fitsangananao tamin'ny maty ho famonjena izao tontolo izao. Koa mangataka ny fanatrehanao feno izahay mba hitarika anay amin'izao fiderana ataonay izao. Matoky izahay fa raha misy roa na telo mivory amin'ny anaranao dia ao afovoany ianao, ka tsy ho diso anjara amin'ny fitahinao ny tsirairay avy, na izay tongeto na izay any tokantranony avy. Misaotra noho ny famonjena vitanao, satria Andriamanitra velona no ivavahanay. Ka dia sahy mangataka izahay ary ampiarahanay amin'ny vavaka nampianarinao izao vavaka izao, manao hoe: Rainao izay ny an-danitra.
mpamasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponao itsy an-tany ny eny an-danitra mba ny anio ny anasa azy ao anay ary mamelana elokay tahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fankampanahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Petraka ny fiangonana. Mialohan'ny hitondran'ny mpanompon'Andriamanitra ny afatra amin'ny alalan'ny mpitandrina dia andeha ho ataontsika ny firana FFPM 13 ny andininy voalohany. Daniela toko fahenina ny andininy fahenina amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Daniela toko fahenina ny andininy fahenina amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Ivavaka isika. Tompo kehitriny iaino ny afatra avy amin'ny teninao izahay ary ialoavy ny famakina izany soratra masiny tondrana afatra avy aminao izany. Komesafana masinao amin'ny anaran'i Jesu. Amen. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesu. Tamin'izany Darius mpanjaka dia nanoritra ho amin'ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra izay monina ambonin'ny tany rehetra hoe hitombo ane ny fiadananareo, manao lalàna mba angovitany ny olona sy atahoriny eo anatrehan'Andriamanitra Daniela ery ny fanjakako rehetra. Fa izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay, ny fanjakany haharitra hatramin'ny farany. Izy no mamonjy sy manafaka ary manao famantarana sy fahagagana any an-danitra sy ety an-tany, ary izy no namonjy any Daniela ho afaka tamin'ny herin'ny liona. Ary izany Daniela izany dia nambinina tamin'ny nanjakan'ny Darius sy tamin'ny nanjakan'ny Kirosy Persianina. Amen. Ray masino manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Manonona ny fiadanan'ny Tompo ho antsika rehetra indray ry havana mahatratra arivan'ny Pasaka, ary Pasaka izay atsotsika hoe Pasaka fiderana, izay iderahantsika an'Andriamanitra noho ny fahandriseny Jesosy Kristy ny fahafatesana. Ny andininy fahafito amby roapolo no akatsika afatra fohy amin'izao ariva izao. Ny andininy fahafito amby roapolo dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe manao lalàna mba angovitany olona sy ny atahoriny Andriamanitra ny Daniela ery ny fanjakako rehetra. Fa izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay, ny fanjakany haharitra hatramin'ny farany. Amin'ny fiainantsika kristianina ankehitriny izay feno fiovana sy ny tsy fifampitokisana na eo anivon'ny fiarahamonina izany, maro ny olona very hevitra sy very fanantenana ka milaza hoe toy ny tsy misy intsony ny hery avy any ambony ka afaka andray an-tanana manoloana izay fahaverizan-kevitra sy fanantenana izay. Fa ankehitriny izao soratra masina manoloana antsika izao dia mampahery antsika ambarany fa Andriamanitra izay vavahantsika dia Andriamanitra maninona ozy? Andriamanitra velona maharitra mandrakizay. Andriamanitra velona maharitra mandrakizay. Io soratra masina io dia maneho fa izy, izany hoe Andriamanitra zany,
ilay Jehovah Andriamanitra dia tsy Andriamanitra mangina fa Andriamanitra miasa miaro ny olona. Andriamanitra miasa miaro ny olona. Tatsika zany tamin'ny Daniela. Rehefa nanombo tsara azy Daniela izay nanohitra ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra teo anatrehan'ny mpanjaka, rehefa nalatsaky tany an-davoko ny liona dia nivonjen'Andriamanitra. Narovan'Andriamanitra tamin'ny famiravorany liona zany i Daniela tao anatin'izay zavatra nanjo azy izay. Noho izany amin'ny Andriamanitra miasa zany, Andriamanitra velona maharitra mandrakizay, izay no mahandriamanitra azy. Mahandriamanitra azy zany amin'ny fotoana rehetra, maharitra amin'ny fotoana rehetra, na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, rehefa miaraka amin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra dia tsy ariny ary tsy avelany voaviravira. Izay araka ny ambarany soratra masina hoe mpanompoka ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariko. Ity andiny soratra masina ity ihany koa dia manome antoka sy fanantenana ho antsika ankehitriny. Manome antoka sy fanantenana ho antsika ankehitriny. Ny tompo izay velona, ny tompo izay velona sy tsy miova dia mbola mitondra miasa ho an'izay rehetra matoky azy. Mitondra sy miasa ho an'izay rehetra matoky azy. Tsy mitovy amin'Andriamanikafa izy, na tahaka ny Andriamanitra vato sy hazo, tsy mitovy amin'izay izy. Fa Andriamanitra velona, rehefa Andriamanitra velona zany dia Andriamanitra mananaina, miteny. Fa tsy ohatry ny sasany hoe manambava nefa tsy miteny, manamaso nefa tsy mahita, mananorona nefa tsy manombolo, manantsofo nefa tsy mandray. Fa Andriamanitsika Andriamanitra velona, ka zay manana aina, afaka mihetsika, fa tsy toy ny Andriamanikafa izany. Ko raha miatrika zavatsarotra zany isika eo amin'ny fiainantsika, miatrika zavatsarotra ianao dia tsarovy fa tsy moana akory Andriamanitra vavahanao. Tsy moana Andriamanitra vavahanao. Fa Andriamanitra velona, mandre, mamaly, miaro. Mandre, mamaly, miaro. Ary amin'izy mandre zay sy mamaly, izy dia tsy lalondalovina araka ny Isaia 7:50. Ny sofiny tsy mba lalondalovina fa mare. Ary amin'izy mamaly dia ahoana Jeremia? Antsoa aho dia ho valiko ianao. Zay mamaly zany Andriamanitra, sady mandre izy no mamaly. Ary tsy vita zay foana, tsy vitan'izay ihany, fa maninona? Mandray an-tanana, mamonjy. Ary mbola hitantsika amin'ny Isaia 7:20 ihany zany. Ny sofina fa tsy lalondalovina fa mandre, tsy fony ny tanan'i Jehovah fa mahavonjy. Zany hoe afaka miaro zany Andriamanitra vavahantsika. Noho izany maharitra mandrakizay izy. Ny fanjakany sy ny fitiavany dia tsy misy farany. Ny fanjakany sy ny fitiavany tsy misy farany. Zay ilay maharitra azy. Araka izany azo tokina sana izy. Asaina trany araka izany isika atahotra, izay mariky ny fankatoavana, izany fahatahorana zany. Atahotra n'Andriamanitra tahaka ilay namoahany Darius mpanjaka didy hoe manomboka izao dia tsy maintsy matahotra Andriamanitra Daniela. Manomboka izao namoaka didy ny mpanjaka. Zay antsona koa isika mba hatahotra n'Andriamanitra izay mariky ny fankatoavantsika, sy hanaja azy ary hanome voninahitra azy amin'ny fiainantsika andavanandro. Satria velona Andriamanitsika maharitra mandrakizay, ary zay no nankalazaintsika amin'ity andro Pasika ity, izay fanantenana ho antsika. Satria raha tsy natsanga ny Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Dia zay manin'Andriamanitra mandresitsika, manin'Andriamanitra velona maharitra mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo isaoranay ianao fa mamelona ny fanantenanay.
ary mamerina ny fitokisanay fa manana Andriamanitra azy tokiana izahay satria Andriamanitra vavahanay dia Andriamanitra velona maharitra mandrika izay afaka mamaly anay mandre anay ary miaro anay mandray an-taniny amin'ny fiainanay ary izy ny tokony atahoranay koa mankasitraka indrindra amin'izany teninao izany koa tehirizo ambany fahasoavanao izay ary ny fananao masina no hitoetra aminay mandrikariva fa anay atahotra izany Andriamanitra izay mahavonjy ary tsy manana ny sofina tsy lalindalovina izany fa mandre ny amin'ny fitarainanay rehetra raha toa ka tody zavatsarotra izay fa efa velona ny fanantenanay noho ny fahavelomanao Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy izay nandresy ny fahafatesana koa ankehitriny izay anatanteraka ny fiderana anao Andriamanitra noho izany fifaliana izany koa angatanay indrindra tsy afona asaraka ianao hiaraka aminay mandrikariva ary angatanay mba raisinao izany fanomezam-boninahitra amin'ny alalan'ny fiderana izay tanteranay amin'ity andro ariva ity amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka amen. Zao isika ry havana dia tonga amin'ny fanavaozana ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra. Andeha ataontsika ny hira fa 270 ary atsatra ny hira rehefa vita ny rakitra. Isika hanolotra ny rakitra. Petraka ny fiangonana. Iangaviana ny tompon'andraikitra ny fandaminana
andray ny toera. Inona moa ry zareo no teny nataon'i Jesosy voalohany teo ampovoan'ny mpianatra tamin'izy nitsangana tamin'ny maty? Fiadanany, dia teneno amin'ilay eo akaikiny eo ary hoe fiadanany. Andraso aloha, andraso aloha, andraso aloha, andraso mihitsy aloha. Ao, rehefa mitena an'ilay fiadanana dia arao tsikitsika atao tsapany eo akaikinao mihitsy hoe faly be anao mitena an'ilay fiadanana, dia okaloha. Dia ataovy mafy be dia amin'izay miditra daholo koa ny namantsika ao tokotany ao. Alefaso ary. Efa mihoatra ny fiadanana ny tenenin'ny sasany. Eny ary, mijoreto ny tena ka vao amin'ny safifa solontenan'ny troisième fa hitarika antsika ao anatin'izao pasika fiderana izao. Mitarika fotsiny ataoko fa ny fiderana iarahantsika rehetra. Inona moa no ankalazaintsika androany? Inona ny antony andehanantsika eto androany? Izay indrindra nahatonga antsika eto hideran'Andriamanitra tsika, satria naninona moa Jesosy? Tsangana tamin'ny maty izy, velona Jesosy, resy ny fahafatesana, dia noho izany androm-piderana androany, androm-pandresena androany, androm-piavaozana androany. Inona daholo izy telo? Androm-piderana, androm-pandresena, averen'ny farany fa tsy henoko tsara. Zay. Tadidinareo ve le hira le hoe indro zazakely zanaky Maria. Dia rehefa krismasy inona ataontsika? Fa androany nefa pasika, dia tsy ataontsika izany aloha iny krismasy iny, fa ataontsika amin'ny fomba pasika izy androany. Dia lasa ohatr'izao ny tonony hoe androm-piderana ho an'ilay tsito, misy fagagana velona Jesosy. Ao, daony hoe raha antsika manao izay isa roa telo, androm-piderana ho an'ilay tsito, misy fagagana velona Jesosy. Avereno any, androm-piderana ho an'ilay tsito, misy fagagana velona Jesosy. Amintsangana le fa sitsika fietsika iny fa tsy ampy antsika izany mira fotsiny izany androany. Ohatr'izao zany, androm-piderana ho an'ilay tsito, misy fagagana velona Jesosy. Androm-piderana ho an'ilay tsito, misy fagagana velona Jesosy. Ao ary.
anjisoa faitsika mpamonjy eny fitiavany lehibe toko teaka mafy be aloha tsika ho an'Andriamanitra mahazo mipetraka tsika zao mbola misy andinin'ny faharoka iny fa andinin'ny voalohany fotsiny le nianarantsika teo dia rehefa aveo tsika mianatra n'le andinin'ny faharoa ohatr'izao fizotra ny filaharan'ny mpandray anjara androany efa nezahana nalahatra izy ity satria amintsika ireo misy misolakanjo iny be dia be misy lehilahy manao STK izy manao katekomena izy manao dorcas izy manao sekolalahady izy ataony daholo ny rehetrarehetra ay moa tsisy lehilahy dorcas zany dia efa nezahana nalahatra arak'izay hoe manam-potoana hiakanjona tsara ny tsirairay raha ohatra ka tsy tafy akanjo ianao dia aza matahotra fa endrasanay ao ny anokatra ny fiderana zany zao ny amin'ny tapany voalohany zany anakefatra ry zareo tonga dia tononoko daholo ny sampana dorcas ny mandeha voalohany efa ao ve ny sampana dorcas reo zareo reo manaraka an'ireo dia ny sekoly Alahady fa vonona sekoly Alahady manaraka ny sekoly Alahady ny fikambanana katekomena aiza ny fikambanana katekomena mbola tsy tonga dia ao aorianan'ny fikambanana katekomena dia ny vondrona fototra laika ao ve zareo reo na reo ao tonga dia teneniko any aloha manaraka ny fahadimy dia ny sampanasa asa fitorinan'ny filazantsara ny fahaenina ny STK ny fahafito ny sampaty dia ny farany zany dia ny fifoazana ao ary asaina vetrany anareo dorcas hanokatra n'izao fiterana izao dia raha antsika tehaka foana mandra-pahatonga ny zareo eto aloha eto
dia ampitsika le tehako voninahitry n'Andriamanitra fa mbola tsy ampy tsara e. Tena hafa mihitsy rehefa hoe le solotena le fanena tamin'i Jesosy voalohany no midery zany. Tena tsy nampoiziko. Raha nytaniako izao hoe iza ny zanaka ireny dia menatra be nareo nangatanana. Atsangana ary ny tanana raha anatin'ireny ny misy eny ary raisitsika sahady ny mpandray anjara faharoa ny sampana sekoly Alahady. Raha vonina nareo dia afaka mitsangana. Faly miarabantsika izahay avy ao amin'ny sampana sekoly Alahady. Angatahana ny sekoly Alahady rehetra anantona etỳ anoloana. Ny sekoly Alahady rehetra miakatra etỳ anoloana. Velona ny tompoka aza matahotra. Matoky fa izy no eo alohantsika. Velona ny tompo pasika. Velona ny tompo pasika fanafahana, pasika famonjena, pasika fandresena. Andeha isika hidera azy fa fahasoavana no namonjenantsika amin'ny finoana ary tsy avy amintsika zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ho amintsika tsirairay anie ny fiadanana sy ny fandresen'i Jesosy Kristy. Hira telo no atolotra sampana sekoly Alahady. Ny hira voalohany dia mitondra ny lohateny hoe feno fiderananao. Ary aorianan'izay ny rantsana taniketsa dia anao hira roa ho iray tsara Jehova. Azonao ataony mandihy miaraka aminay aza menamenatra mihitsy fa mitsangana.
velona ny tompo a famonjena ho atsika velona ny tompo fandresena ho atsika velona ny tompo a fanasitranana ho atsika andeha isika hidera azy a ho iray tsara Jehova. Fiadanana ho antsika rehetra. Misy tany ketsa mbola tavela ve any ambadimbadika any? Na tsy nanao répétition ary dia asainareo hiakatra fa misy tononkiritsy rehefa fanaontsika foana le izy. Aingakaingana, 2 minitra aingana. Aingakaingana o.